Ahoana ny fomba ialana amin'ny toetra matimaty? Izay indray no iarahantsika atao anatin'ny fandarana universe sanio anasana anao andiniantsika kokoa izany hoe ahoana ny fomba andresena ny tsy firaiana, dia asa nampitiavina anao hanaraka izany. Ampifaliana no iarabananao indray anatin'ity fandarana ity ao anatina fiatrehana lohahevitra manokana manandanja isika amin'ity herinandro ity, ilay hoe miatrika ny tena zava-misy marina. Inona ny zava-misy marina? Andelo isika hiara hivavaka. Tompo Andriamanitra, misaotra anao izahay fa tianao fantatray ny zava-misy marina momba anay ary tianao ny hanasitranana anay, koa mitenena aminay, ampio nefa zahay mba hiaino tsara ary handray fanapahan-kevitra tsara ihany koa ny amin'izay asainao atao, hatanteraka ny fanatsarana ny fifandraisana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mandresy ny tsy firaiana. Ahoana moa izany ny tena fomba handresena an'izay tsy firaiana izay? Ilay tsy firaiana moa eto dia raisitsika amin'ilay hoe toetra matimaty, araka ny efa hitantsika teo aloha izany ilay fomba hijeren'ny lanitra antsika fa matimaty isika. Rehefa avy niresaka momba an'izay toetra matimaty na feno fangatsiahana izay moa ny Tompo amin'ilay Apokalipsy 7 izany, dia milaza amintsika indray izy hoe mila resena izany. Izay maharesy hoy izy, mila resena izany. Ao amin'ny Apokalipsy 3:1-2 dia izao no voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy hoe izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Asain'i Jesosy isika hifantoka amina ady ahazom-pandresena, fa tsy milaza izy hoe efa resy tanteraka ianareo amin'izao toetra matimaty izao akory. Ny sasany amintsika mihevitra fa ny ady tena mafy indrindra dia ilay hoe ady amin'ny fahatsapana ny fahalemena, sarotra ny mahatsapa ny fahalemena. Ao ihany koa mihevitra fa hoe ilay fiheverana tena ho zavatra iny ange ny tena ady mafy tokony hatrehana mba hialana ho resena amin'ny fiainana. Ao indray ilay hoe ilay fandraisana an'ilay fananaran'i Jesosy mihitsy ny tena manahirana. Dia ny ao no mahita hoe ilay mibebaka aloha tena mafy. Ary ilay mandray ny akanjo-pahamarinan'i Kristy izay atafiny antsika ihany koa. Ohatrany hoe ady daholo izany ireo amin'ny fiainana. Kanefa dia izao, matoa Jesosy nilaza fa izay maharesy azo atao izany ny mandresy. Ary izay no nasako anao mihitsy hoe andao isika hiaraka amin'i Kristy, ahafahantsika miala amin'ilay hoe toetra matimaty. Fantatr' Jesosy tsara ny tsy firaiantsika, ny toetrantsika rehetra, matimaty isika. Ary izao anefa ny mahavariana, mbola ampitoviany aminy ihany isika. Hozy izy hoe izay maharesy dia tahaka ny nandreseko izy, ataony mitovy izany ny fandreseny amin'ny fandresentsika. Tsika olona efa ratsy, kanefa mbola ataony mitovy aminy rehefa maharesy. Maty hamonjy antsika Kristy ary mahalala an'izany daholo ny rehetrarehetra. Ny famaizana izay nentin'i Kristy, izany no tokony nahazo antsika, dia nentin'i Kristy. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe ny fandresena izay azon'i Kristy koa izany dia natao ho azontsika. Ny zavatra tena ilaintsika nefa dia izao, marina fa mampananteny Kristy fa hanampy antsika, fa mialohan'izay aloha dia manasa kosa Kristy hoe dinio ny tenanao mba hahitanao fa tena tsy mendrika ilay tenanao. Ary izay tsy fahamendrehan'ny tenantsika izay mihitsy no ahatongavantsika amin'ny toe-tena anankiray hoe tena kivyntsika mahita hoe tena sarotra ty fiainana fanompoana an'Andriamanitra ity. Kanefa na izany indrindra, manome fanantenany Kristy. Inona ny fanantenana omen'i Kristy ho ianao? Dia ilay hoe haresy ianao, maharesy ianao. Ary mampananteny Kristy fa ho tonga olona afaka amin'ny fahotana sy ny fangejana, ary ho tonga olom-baovao. Ilay taloha rehetra izany, ilay ratsy taloha dia vaovao isika ankehitriny. Aza mieritreritra hoe izao toetrako izao no izay ihany no toetrako ohatra rahatr' izay. Ilay toetrako izao izany ilay mbola tsy tiako hovana, fa ilaina mihitsy ny miova amin'izay toetra izay ankehitriny mba ho ahatongavana amin'ilay hoe tonga any amin'ny fiainana mandrakizay. Isika manadiny ny fitiavan'Andriamanitra matetika, kanefa Andriamanitra dia tiantsika mandrakariva ary vonina azy Jesosy hanorina fifandraisana tsara amintsika. Ary izay fifandraisana tsara izay dia ateraka ilay hoe isika manao dingana manatona azy.
dia miainga vaovao indray. Izany no fomba ialana amin'ilay toetra matimaty, manatona an'Andriamanitra dia manaiky an'izay zavatra atorony sy atolony antsika satria izy manampy antsika. Andaovaka itsika ity andalan-teny-tsoratra masina ity ao amin'ny Jeremia 1:7 andinin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao. Toko izany, mahafinaritra. Koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Izay ny andinin'ny 7, andinin'ny 8 hoe: mbola hanorina anao indray aho ka iorina ianao ary Israely Virjina, ary mbola hiravaka mitondra ny amponga tapakao ianao ka hivoaka midiny mifaly. Izany no teny fikasana omen'Andriamanitra asy ianao fa ho tanterahany amin'ny fomba ialantsika amin'ilay toetra matimaty, satria fitiavana mandrakizay tokoa no tiavany antsika, mitady antsika izy, maniry izy raha manakaikikaiky azy kokoa isika, ary iriny mihitsy ny hanorina fifandraisana tsara lavitra noho ny teo aloha amiko sy aminao. Ndao isika maly ny antsony, hisafidy tsara, ary izay zavatra tenenin'ny Kristy antsika dia ho arahantsika araka ny baiko ny soratra masina. Hivavaka isika. Mamindrafo aminay Tompo, fa ny manalavitra anao ihany matetika no hainay. Ankehitriny raha mbola tao aminao izahay dia sitrakay ny manatona anao amin'izao mahakivy anay ny toetranay izao indrindra, ary hampahery sy hampatanjao izay handray an'i Kristy ilay hany vahaolan'ny fiainana, hiainan'i Kristy ao amin'ny fiainanay. Ombanay hatrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.